Ry rahalahy sy anabavy malala ao amin'ny tompo, isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'iny sabata mahafinaritra nomeny antsika eny. Misy manantena aho fa nikasika ny fonao tamin'ny fomba manokana izy, ary ny teny rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika dia ho toso ho tanteraka eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ary ny ankohonanao. Ankehitriny isika marina tanteraka an'ity sabata ity dia manana afatra na hoe vatso manokana ho anao indray ny tompo amin'ity anio ity. Raha mijery ny Salamo 120 isika, ny 140 dia maro ny olona izay mahay azy io tsy anjery, fa ny zava-dehibe ny amin'ny fiarana amin'Andriamanitra raha lasaina bavy malala dia ny fahatokina n'ilay teny nomen'Andriamanitra antsika ary ny fiainana izany teny izany mihitsy, ary hitokina tsy hampisalasalana. Izay ny atao hoe finoana marina an'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 120 dia manana afatra ho anao ny tompo manao hoe fa izy handidy ny anjely ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Mandritry ny nemina vaovao izay hodiavintsika tsiraray avy, misy manantena fa satria isika dia miaraka amin'Andriamanitra ary hitoky tanteraka an'Andriamanitra sy ny teniny ianao, ka izany teny izany dia hitokinao amin'ny fomba manokana, ka na dia maro ireo fitsapana maro samihafa, maro ireo velam-pandrika izay velatry ny devolo manoloana antsika mandritry ny enemana izy, satria tsika mbola eto ambonin'ity tany ity, dia tena hiaraka amin'Andriamanitra marina ianao, ary izy mihitsy no handidy ny anjeliny hiaraka aminao. Ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra ihany koa isika dia tsy misy atohatra antsika, mirary herinandro feno fitahiana sy fahasoavana ho anao sy ny ankohonanao, ary ombanao amin'ny fomba manokana ny Tompo. Amen.